Misaotra an'Andriamanitra isika ry havako fa afaka miombona indray ifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ity andro anio ity. Alohan'ny hamakina ny soratra masina amintsika, andeha iombona mivavaka isika. Ry Jesoa Kristy be indra fosy be fitiavano, misaotra sy midera mankalaza anao zahay. No ianao Andriamanitra izay manaiky handray anay amin'izao toerana misy anay tsiraray avy izao. Fantatray fa mpanota izahay. Fantatray fa efa nandika ny lalanao izahay. Ary fantatray fa mamelaheloka ianao. Ka zany no asainay mifona mangataka famelan-keloka eo anatrianao. Mamindrary fo aminay, ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro. Azavao amin'ny fahazavanao ny fiainanay. Raha maky sy hiaino ny teninao zahay, dia zany teninao zany amangy ny fonay, mba hahatsiarovanay tena hiverina marina aminao, ary anarahanay ny sitraponao masina ankehitriny ary amin'ny hoavinay rehetra. Dia amin'ny anaranao Jesoa Kristy mahavonjy, nanaovanay sy angatanay zany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika ry havako malala amin'ity andro anio ity dia hitantsika ao amin'ny boky ny mpaminany Mika 3, ny 5 hatramin'ny 9. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: izao no lazain'i Jehova ny ampaminany izay mampania sy ny oloko, dia ireo izay manaikitra amin'ny nifiny nefa mitory fiadanana, ary izay tsy manisy hanina eo ambavany kosa dia antsony hanaovany ady masina. Koa izany no isian'ny alina aminareo, ka tsy hisy fahitana, ary ny maizina aminareo ka tsy hisy fankatovana. Fa ilentika tsy hanazava ny mpaminany ny masoandro, ary ho maizina aminy ny andro, dia ho menatra ny pahita, ary angaya ny mpanao fankatovana. Eny, hitam-pombava avokoa izy rehetra satria tsy misy valiny avy amin'Andriamanitra. Fa izao kosa dia feno hery dia ny fanahin'i Jehova mba amin'ny rariny sy ny faherezany, mba hanambara amin'ny Jakoba ny helony sy amin'ny Israely ny fahotany. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ity tenin'Andriamanitra ity dia mampiseho amintsika ny faminaniana izay nataon'ny mpaminany Mika tany amin'ny manodidina ny taonjato 9 talohan'i Jesoa Kristy tany. Tao anatin'izany taonjato 9 zany no vanim-potoana izay nampanjaka ny tsy rariny, ny tsy marina, ny tsy hisiny, ka nanjakany fikorotanam-piarahamonina, ary nisy koa ary le antsoina hoe tsy rariny ara-piarahamonina na ny injustice sociale tamin'izany fotoana izany. Zary mpaminany niavaka teo anatrihan'ny vanim-potoana ny taonjato 9 arak'izany, ny mpaminany Mika sy ireo namany tahaka ny Riamosa izany, izay ambara fa mpaminany miavaka noho ny fananany, ny fanahin'i Jehova, mpaminany izay tarihan'ny fanahy masina, raha oharina amin'ireo mpaminany sandoka marobe izay nisy tamin'izany fotoana izany. Amin'ity andro anio ity ary havako malala, andeha ho jerena amintsika, ho ambara amintsika ny amin'ny ireo mpaminany ny Jehova izay feno ny fanahan'Andriamanitra. Voalohany, ireo mpaminan'Andriamanitra izay feno ny fanahy masina dia feno hery sy ny rariny. Feno hery sy ny rariny. Hoy ny voalaza ry havako malala eo amin'ny 9 manao hoe:
fa izao kosa de feno hery de ny fanahin Jehova mba mirariny sy ny faherezany. Rehefa mamadika any amin'ny dika teny ombonantsika de zao ny fanazavany azy manao hoe noho ny fanahin'ny Tompo izao kosa de feno tanjaka sy rariny ary herim-po. Tonga tany amin'ireo mpaminany na ireo mpanompon'Andriamanitra mihitsy tamin'izany vanim-potoana zany ny kolikoly, ny fampanjakana ny tsy rariny eny na de teo anivon'ny Israely vahoaka voafidin'Andriamanitra azy. Nanjaka ny tsy rariny ary voalaza ny 15 mihitsy fa ny zatavan'olona ny faminaniana nataon'ireo mpanompon'Andriamanitra, nataon'ireo mpaminany tamin'izany fotoana zany. Ireo zany no antsoina hoe mpaminany sandoka, izay voalaza eo amin'ny 15 fa raha misy mahafoy ho azy, zany hoe mahatolotolotra ho an'ireo mpaminany, de afaka milaza fiadanana ho azy reny ireto mpaminany reto. Fa raha tsy manome azy zavatra kosa ny olona dia anangana ny ady manokana zany, arak'izay hitantsika eto amin'ity bokin'ny mpaminany Mika 7 ny 15 ity, de hono voalaza hoe ireo zay manaikitra amin'ny nifiny nefa mitory fiadanana ary zay tsy manisy hanina eo am-bavany kosa de iantsony anaovany ady masina. Teo indrindra ry havako malala no nisehoan'ny mpaminany Mika noho ny fanahin'ny Tompo zay tao aminy. De indro izy miantso ny fampanjakana ny rariny, mampanjakana ny hitsiny eo anivon'ny fiarahamonina. Zany hoe ny antom-pisian'ny mpaminany Mika tamin'izany fotoana zany de ny hamerina amin'ny laoniny ny fiainan'ny vahoaka, ny fiainam-piarahamonina ka ampanjaka tokoa ny rariny ho azy. Tena nanararoatra mantsy ireo izay heverina fa mpitondra fivavahana tamin'izany fa efa mafy ny nataon'ny mpitondra fanjakana. Eny diso tafahoatra azy satria de nihinana tamin'ny nifiny, nataon'ny mpitondra tahaka ny sakafo fihinana mihitsy ny vahoaka raha hitantsika eo amin'ny 2 sy 7. Ary de mbola manampitrotraka ihany ny ataon'ireo mpitondra fivavahana arak'izay hitantsika eto, nefa ny tena anjara asan'izy ireo ho ny voalaza ny 1 dia ny hampanjaka izany rariny izany. Ho ny voalaza manao hoe tsy anjara rarahanareo va ny hahalala ny rariny, nefa indrisy nanararoatra fahefana reto mpiandry ny ondrin'Andriamanitra ireto. Ry havako malala, miavaka arak'izany ny mpaminany Jehova eo anatrehan'ny mpaminany sandoka na ireo izay mpaminany manararoatra sy manjakazaka amin'ny fahefana sy ny anjara fiandrasana nomena azy. Ambarany tenin'Andriamanitra ary arak'izany fa oloza ny efaran'ireo mpaminany sandoka, ireo izay milaza fa fiadanana ka tsy misy fiadanana tsinona ho mivoalazany Ezekela 7:10. Voambara mihitsy ry havako raha hitantsika eto amin'ity mofinaina ity eo amin'ny 9 sy ny 7 fa ho atsahatr'Andriamanitra amin'ny asa faminaniana izy ireny ary de esorin'Andriamanitra aminy ny anjara fiandrasana. Mova tsy Andriamanitra mihitsy no andray an-tanana ny ondriny ary atonga an'Andriamanitra ho mpiandry tsara raha teo zany. Ho ny voalazany amin'ny Ezekela 7:10 ny 7:20 manao hoe tsy ahita hanohano foana na hanao faminaniana intsony anareo fa ho vonjeko ho afaka amin'ny tananareo ny oloko ka de ho fantatrareo fa izao ny Jehova. Hahita loza ny mpaminany sandoka. Fa etsy ilan'izay kosa ry havako malala, ho feno ny fanahin'Andriamanitra ny mpaminany Jehova. Ho an'ireo mpaminany feno fanahin'Andriamanitra ireo indrindra de ho feno hery hampanjaka ny rary, ho feno faherezana eo am-panatanterahana ny asan'izy. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, Jesosy Kristy de nampitandrina any amin'ny Matteo 7 15 manao hoe mitandrema ianareo fa ndra ho voafitaky ny mpaminany sandoka
izay makao aminareo amin'ny fitafin'ny ondry fa ao anatiny dia ambodi mitoy izy. Mampitandrin'Andriamanitra na ireny mpaminany sandoka ireny na atsika kristiana tsy ho tratran'ireny faminaniana sandoka ireny. Tsy kely lalana mantsy ry havako malala ny ratsy, fa mihaza atsika amin'ny fomba rehetra ny faminaniana sandoka ankehitriny, koa dia ampitandremy mafatratra isika tsy ho mora sodoka ny fampianarana tsara lahatra na ny fandemetsaina amin'ny endriny rehetra. Indraindray aza toa mampiasa tenin'Andriamanitra mihitsy, na ihany koa antsona koa hoe ny lavage de cerveau na ny karazana terrorisme sentimental hitsonjovana ny tombotsoan'olotokana na tombotsoan'ny mpiandry zay heverina fa mitady ny tombotsoan'ny tena manokana. Aoka ry havako malala, tsy ho tafiditra amin'ny velam-pandriky ny mpiandry pikarama sy ny pikaramanady isika, fa milalao ny fanahan'olona loatra izy reny, ary indraindray aza toa mivarotra sy mividy ny fanahan'ny olona ho any amin'ny fahaverezana sy ho any amin'ny elo mihitsy. Hevitra mandrakariva isika ry havako malala fa ny mpaminan'ny tompo, ny mpaminan'ny feno fanahan'i Jehova dia tsy hanararoatra ny ondrin'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Ny mpaminan'ny Jehova dia hampanjaka ny rariny sy ny hitsiny ho an'izay tokony sy anjara ho an'ny vahoaka azy. Ny mpaminan'ny Jehova dia tsy mambotro kristianina, tsy mihinana ondry ary mitady izay tombotsoa iombonana tokony ho an'izy ireny azy. Ny mpaminany manana ny fanahin'i Jehova izay mifandray amin'ny rariny sy ny hitsiny, izany dia no atsotsika hoe mpaminany manana ny fanahin'i Jehova. Mila mitandrina isika ry havako, ary mila mieritreritra sy mandinika manoloana ny antson'Andriamanitra eo anoloan'ny voafidiny, eo anatrehan'ny fanompoana azy ihany koa. Fa ny zavatra faharoa ry havako malala izay hitantsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia hahita isika fa izay feno ny fanahin'i Jehova dia manambara ny fahotan'ny vahoaka. Ny feno ny fanahin'i Jehova dia manambara ny fahotan'ny vahoaka. Hoy ny voalaza ny 15 ihany, ny tapany faharoa manao hoe mba hanambara amin'ny Jakoba ny elony sy amin'ny Israely ny fahotana. Raha vakina hatramin'ny tapany voalohany zany dia hoe fa izao kosa dia feno hery dia ny fanahin'i Jehova mba amin'ny rariny sy ny faherezana, mba hanambara amin'ny Jakoba ny elony ary amin'ny Israely ny fahotana. Hoy ny dika teny ombonana eto Madagasikara raha milaza zany manao hoe mba hanambara amin'ny taranak'i Jakoba ny helony, eny hanambara amin'ny vahoaka ny Israely ny fahotana. Mazava arak'izany ry havako malala fa ampy sy ny mpaminany feno ny fanahin'i Jehova ny mampiaiky ny eloko ny vahoaka, fa ny mpaminany sandoka kosa dia mahatsiaro miombonota amin'ireo vahoaka ka tsy manana fahefana hanao izany intsony. Tena tafiditry ny fahotana hatrany amin'ny mpaminany mantsy tamin'ity taonjato fahavalo ity, ary tezitra tamin'ireo Andriamanitra satria efa feno ny ota loatra reto vahoaka ireto, efa fatra-piodina tamin'Andriamanitra roatra ireto vahoaka ireto, efa niala sy nandao amin'Andriamanitra roatra ireto vahoaka ireto, efa nihinana sy ny fampihinana ireto vahoaka ireto, ka nampanjaka ny fahefan'ny tenany manokana ka nanadino ny fahefan'Andriamanitra. Ny mpaminan'ny Jehova izay feno ny fanahy masina ireriany no afaka miantso fibebahana, mamerina ireo vahoaka ireo ho amin'Andriamanitra marina ankehitriny. Fa ireo mpaminany sandoka kosa izay mpiombonota tamin'ireo vahoaka ireo dia zary nanao an'le fitenenana hoe nanao kopaka isasahana ka tsy nanan-kambara eo anatrehan'ny antson'Andriamanitra sy ny fibebahana. Ankehitriny ary dia tonga ny mpaminany mika hiantso fibebahana marina, ampiaiky ny olona ny fahotana, ampiaiky ny olona ny helony izay nataony. Variana tamin'ny tombotsoany manokana mantsy ireo mpaminany sandoka
ka nanadiny ny vaindohany raharahany dia ny fampibebahana ny olona izay difitry ny fahotana ka natonga n'Andriamanitra tezitra tsy haino azy ireo mihitsy arak'izay hitantsika eo amin'ny andinin'ny faefatra manao hoe amin'izany dia hitaraina amin'ny Jehovah izy nefa tsy ho henony hanafina ny tavany aminy amin'izany androrana izy araka ny faharatsiana izay nataony nefa tsy henony ho ny soratra masina fa ankehitriny kosa tonga ny mpaminany Jehovah dia ny mpaminany mika izany tonga miantso fibebahana marina ary tonga hatanteraka izay ambaran'i Isaia mpaminany fahizay manao hoe izao ny fiantsonao fa aza atao malemy asan-drato ny feonao ho tahaka ny anjomara ka ambarao amin'ny oloko ny fahatsony ary amin'ny taranaki Jakoba ny fahotany asan'ny mpaminany arak'izany ry havako malala ny asa fampibebahana asa mpaminany izay feno ny fanahy masin'Andriamanitra ny fampiverenana ny olona ho amin'Andriamanitra ary mova tsy toy izany koa ny nataon'i Jesosy Kristy raha tonga teto amin'izao tontolo izao tonga izy hampiaiko izao tontolo izao amin'ny fahotana tonga izy arak'izay voambarany soratra masina tonga izy hitady sy hamonjy ny very efa hatramin'ny fahaterahany mihitsy no tonga izay voalazan'ny anjely fa izay hoe izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana ry havako malala fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra sy asan'ny mpanompon'Andriamanitra nanirahan'Andriamanitra azy voalohany ny ampiverina azy reny ho amin'Andriamanitra marina hialany amin'ny fahotany ka hiverenana amin'ny Andriamanitra fa mbola hitantsika ihany koa fa asan'ny olona izay hiantson'Andriamanitra azy raha teo ihany koa ny mahatonga ny vahoaka rehetra hiala amin'ny fahotany ka hiverina amin'Andriamanitra mazava zany ry havako ary fantatsika tsara fa tena ara-tsoratra masina ary antson'Andriamanitra raha teo ny antson'ny mpaminany ny antson'ny mpanompon'Andriamanitra ny antsony izay nantson'Andriamanitra ny amerina ny olona amin'izy Andriamanitra marina zany ny antsoantsony soratra masina manao hoe mibeba ianareo fefakaiky ny fanjakan'Andriamanitra noho izany ry havako malala dia azo lazaina fa tsy fahadisoana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra mihitsy ny milaza sy manambara mazava ny fahadisoan'ny olona iray ka mampiverina azy ho any amin'Andriamanitra matetika manko isika kristianina ry havako sarotsarotiny izay sarotsarotiny rehefa voalaza ny fahadisoana nataon'ny teny sarotsarotiny rehefa voatsindro ny tenin'Andriamanitra sarotsarotiny rehefa voakasika ny zoron-damba amin'ny antson'Andriamanitra izay atao sarotsarotiny rehefa ny ataonao no voalaza ny tenin'Andriamanitra tokony ho tsapatsika tsara zany manomboka izao fa tena antson'Andriamanitra anyrahana mpanompony mihitsy ny hanambara izay fahadisoana nataonao ny helokao izay tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra ary zany dia atao tsy amin'ny alalan'ny mpaminany fa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny antson'Andriamanitra ao mpanompo anankiray ry havako malala raha fehezina azo tenin'Andriamanitra izao dia maneho miariary ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray feno ny fanahan'Andriamanitra ny fanahan'Andriamanitra izay nomen'ny tompo no ahafahana sy ananana fahasahina hiditra amin'ny atsipirian'ny fiainan'ny olona amin'ny fiainany andavanandro ka tsy hahatonga antsika hiteny sy hanambara mandrakariva manao hoe fiainako zany ka tsy misy hidiranao tena antson'Andriamanitra ary asan'ny fanahy zany koa maneke isika ry havako maneke isika ho ahitsy ny tenin'Andriamanitra maneke isika ho hiverina amin'Andriamanitra maneke isika hiaiky ny tsy mety ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra fa antso ihany koa an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ny mpiandry pikaramo izay isaritava rehetra izay mitafiody janak'ondry rehetra antsony zao tenin'Andriamanitra zao fa ahita loza sy kapoka ary famaizana avy amin'Andriamanitra ny mpiandry pikarama raha tsy manao marina ny asan'Andriamanitra mazava zany ry havako malala
fa tena tsy anjarantsika ondro velively mihitsy, tsy anjarantsika ondro velively mihitsy ny hanafai ny mpiandry fa anjaran'Andriamanitra any, ary Andriamanitra malala ny ataony amin'ireny mpanompony ireny. Adin'Andriamanitra sy ny mpanompony izany, aoka tsy hidirantsika, fa ny anjarantsika kosa dia ny miverina amin'Andriamanitra. Fa antso ihany koa izany ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, saola hokapohin'Andriamanitra, saola hiandry ny famaizan'Andriamanitra izay tsy ho tanty, izay tsy ho zakantsika rahateo, dia mamerina antsika ho amin'ny antom-pisiantsika sy ny asantsika mazava eo anatrehan'Andriamanitra, izao tenin'Andriamanitra izao. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao, misaotra anao amin'ny lafiny rehetra izahay, misaotra anao amin'ny fonay manontolo, ny sainay manontolo, ny fanahinay manontolo, izay mamelombelona aty anatinay amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra anao izahay fa nandrendray ny filazantsara anao masina, izay manitsy ny dianay, izay manarina ny lalanay ho amin'ny fahamarinana, ary misaotra anao izahay Tompo fa ahita indray ny lalana izoranay manomboka amin'ity andro an'ity noho ny amin'ny fitarian'ny teninao. Fa ankehitriny izay dia mivavaka tokoa ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra, ireo mpaminanina ho Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana, ny mpitandrina, ny katekista, ny evanjelista rehetra manerana izao tontolo izao, indrindra ny eo anivon'ny fiangonana FJKM. Tompo, handeha amin'ny fahamarinan'ny antsonao tokoa ane izy ireny, ary ahatsapa mandrakariva ny fiantsonao sy ny iraka izay nanirahanao. Fa ianao Andriamanitra kosa inonay, hitay azy, anambina azy, homba azy ka hanome ny fitahiana mahatretrika ho azy ireny, hanala ny fisalasalana sy ny aya, ny tebiteby eo am-pitoriana ny filazantsara anao masina. Fa mivavaka ihany koa ho an'ny ondronao Andriamanitra rehetra, izay nanisy diso lalana, izay nandahanao Andriamanitra, izay efa nanalavitra anao tamin'ny fotoana rehetra. Avereno indray eo ambalanao Tompo, mba andovany ny fiainana sy ny fanjakana izay voavoatra ho azy. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.